fahavaloambinapolony taona ny iverana amin'ny fahaleovan-tena dia tao any isin'ny rehefa FFKM vakiparitra Tsimondrano eto Ampitatafika. Tao any koa ny atao hoe nankalazana atao ny fahazahoantsika an'ilay décret azo tamin'ity taona ity ilay plan d'urbanisme détaillé ny commune Ampitatafika izay manamarika fa misy ny faritra azo adaliana eto amin'ny commune Ampitatafika, izany hoe faritra azo totofana mifanaraka amin'ny teknika angatahan'ny ministera. Ny mampiavaka an'ity fankalazana ity koa dia natao roa andro izy satria 10 taona tamin'ity taona ity moa zany tantanana ny commune Ampitatafika dia natao niavaka izy tamin'ity taona ity dia mitombo isan-taona ihany ireo atao hoe mpiara-miombon'antoka zany. Miasa vita aloha dia azo andrefesana hoe raha ny sekoly tapitra tanteraka daholo vita ny fampanantenana nataon'ny governon-tanàna. Eny fa tamin'ilay deuxième mandat ny amin'ny resaka sekoly efa vita 100% ny fampanantenana. Ny resaka ny fotodrafitrasa indray lalana eo amin'ny 1 kilomètre eo zany tamina fampanantenana sisany tsy vita. Zay sisany tsy vita ary everina fa hotratra ao anatin'ilay septembre zay. Dia raha vao vita zay nampanantenana dia tratra 100 isan-jato koa ny lalana. Ny resaka jiro ny andrefesana azy dia izao tamina resaka an'ity commune ity 10 taona lasa dia 400 000 ariary ny facturana jiro izay nisy 720. Amin'izao fotoana izao efa tonga 700 ny jiro an-dalambe mandeha amin'ny jirama ary ny vola alohan'ny commune zany zao isam-bolana dia eo amin'ny 15 millions d'ariary eo ny éclairage public amin'izao fotoana izao miampy-ambetina ataon'ny sonoreto moa zany. Dia ny resaka rano miverina mandeha daholo zany ireo rano natao satria misy ihany koa zany ny mpamosokatra ao anatin'izay dia ezahan'ny commune ny iverenany ary efa tena ny fandriam-pahalemana dia anisan'ny miara-miasa kaiky amin'ny commune dia ny gendarmerie anotokana misy eto moa tsy misy polisy dia eo ihany koa ireo atao hoe votery maka piasa manokana ny commune Ampitatafika hiambina an'ireo jilo an-dalambe mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo izay miditra amin'ny valo mirava amin'ny 4 maraina isaky ny alina mba ho fiarovana an'ireo jiro sy ny bateriana. Dia ny fandriam-pahalemana zany ny alavotra aloha ny tena misy fa le tena hoe règlement de compte le actif reny tao anatin'ny 2 taona zay tsy dia nisy an'ireny intsony aloha teto. Nisy any aloha ny anankiray izay tena règlement de compte izay ny andrasana tao anatina bara dia vao nivoaka amin'ny bara tonga dia nisy mamono tsy misy vola nalaina fa dia mazava-be izy fa efa tena nomanina mihitsy le olona ny enim-bolana ny lasa ny fadavaketra fa ny tena fampiarana azy dia 2 volana eo zay ka tao anatin'izay ireo volana zay zany dia teo amin'ny 7 millions d'ariary teo zany no vola azo tao anatin'ny eto tao anatin'izay 2 volana zay. Mariako koa fa tamin'ny herintaona ny compte administratif ny commune zany raha ny vinanina hoe 35 millions d'ariary ny vola tokony ho azo amin'ny etra dia tratra tamin'ny herintaona 45 millions d'ariary zany hoe ny oatra 10 millions d'ariary zany tao anatin'le budget primitif ny azo tamin'ny herintaona dia midiky zany fa miverina tsikelikely ilay fatokisan'ny vahoaka ny commune Ampitatafika ary afaka marinina tsara mihitsy zany amin'ny compte administratif ny commune zay. Ny mpianatra dia mampalahelo mihitsy satria ny tenako dia anisan'ny président ny commission ao anatin'ny CEG dia nalahelo mihitsy na eny fa misy mpianatra zany tsy mahaloa écolage ilay 40 000 ariary izy ao amin'ny CEG tamin'izany fa tamin'ny taona izy natao 50 000 ariary dia mivarotra vilany tena mivarotra vilany mihitsy dia tena nalahelo mihitsy hoe tena tsy manam-bola le olona dia izay afaka ataon'ny commune aloha dia ataony. Ary tamin'ity taona ity dia misy ankizy 9 zany isa nomen'ny commune maimaimpona zany tonga dia netoanay ny écolage n'le 50 000 ariary mandritra ny taom-pianarana 20 sy 10 sy ny 5 sy 10 ary efa voaray amin'ny talehan'ny CEG daholo vola zao fidirana amin'ny septembre.
Anjara-potoana ho an'ny Rapitsoa. Ny Rapitsoa aloha dia samby mitodika any tokantranony avy. Tsy misy hetsika zany ataon'ny commune Fitatafika fa natokana 24 juin sy 25 juin ihany ny hetsika eto amin'ny commune Fitatafika.